Misaotranao ny safidy ny Sky One TV tonga zay toa ny fandarana face à face ny vaintsika androany dia taratry Madagasikara mivelatra, Madagasikara liam-pandrosoana, Madagasikara misaina miabo hatrany senatora Morady Abdirasoul manahoana tompoko. Miraba tompoko. Ny senatora Morady Abdirasoul dia tafiditra anatinay hoe olom-boatendry moa zany Voatendry. Ie, tamin'ny nanamboatra an'ity fandarana ity tao nanomana moa zany an'ity fandarana ity dia niona matetitety sika farafaratsiny intelo anisan'izany tamin'ny herinandro teo tany Mantasoa dia zendana ny tenako sabotsy ny andro weekend ianao didin'ny mpiara-miasa aminao tsy mba hoe weekend fanalana azy fa ohatra weekend miasa be misy fiofanana ianao manofana amin'ny mpiara-miasa aminareo ohatrany tsy dia mahazatra loatra. Soranao nameraka an'izay fantany izay ranomarina moa zany dia andro ray iny andro sabotsy ny rahanay tamin'ny membre ny kabinetrako nanao journée de réflexion izahay. Ny antony dia vita moa zany ty taona ty dia mba manao jeritodika ny zavatra vitanay izay ary mba mibanjina no ataonay amin'ny taona ho avy io. Ka tsara nga nafantaranareo hoe ny kabinetrako dia misy conseiller non permanent folo dia torak'izay ihany koa zany manana assistant parlementaire 12 ny tenako. Ka matetika mantsy mandeha amin'ny serasera indray hoe ireny mpanampiny senatora na fisolombam-bahoaka ireny anarany fotsiny fa reny ane olona tsy hitako tsy miasa akory fa ianao tsy fantôme mihitsy tsy cabinet fantôme fa hitako mihitsy aloha tena marina zay ny fanarahako tamin'ireo membre ny cabinet reo tamin'izany ny antso azy anampy dia hoe anompo ny firenena isika tika dia hoe tsy maintsy miasa tsika tsy mijery andro tsy mijery alina fa rehefa misy asa atao dia tsy maintsy tena ara-potoana ny asa ka reo zany le nanana ataoko hoe volonté na nanosy tena hoe anampy ny tenako kestora zany. Tamin'izay ara nisy resaka mihitsy hoe mety mbola asiko remaniement reto namako mpiara-miasa amiko reto zao. Marina koa satria ny fomba fiasa dia tsotra mitady ny tsaratsara hatrany ahako ka mametraka foana hoe raha ohatra zany ka tsy mahafapo le asa dia tsy maintsy misaotra n'ireny olona reny ahako dia maka olona tsaratsara satria raha-pirenena izy ity ka dia zay mahomby ihany miaraka amiko. Dia lazaiko aminao hoe fa anankitelo zany nefa assistant parlementaire efa niala to amin'ny kabinetrako hatramin'izao noho zay ataoko hoe critère zay. Iresaka raha-pirenena moa tsika rehefa avy eo mazava ho azy fa miresaka momba anao ihany koa tamin'ny ianao voatendro olona senatora dia betsaka ny resaka hoe karana io fa ino ty ataony io karana io anatin'io androm-panjakana io dia tamin'ny nanomana ny fandarana trano dia zendana tany an-tranonao indray tamin'izay fotoana hafa indray ianao miantso mitady visa satria ho any ivelany ho any frantsa dia zao hoe fangamo Morady Abdirasoul tsy frantsay tsy vazaha tsy manana nationalité fa ohatrany nampifilafilain'ny olona mihitsy ny visanao tamin'izay tsy azoko tsara. Marina dia marina zany ny tenako tsy manana fa tsy zopirenena malagasy izay afahako zany namita ny fanompo-pirenena teto amin'ny tansi firenena tamin'ny taona 1970 dia marina ny teninao hoe rehefa nationalité malagasy ianao sarosarotra ho antsika ny mahazo visa tena marina moa tamin'iny tsy hoe visa ho anany tsy azo satria amin'ny senatora anazy zany dia manana ny passeport diplomatique ny tenako fa ny ho an'ny vatiko iny. Tamin'ny nanomana fandarana ihany koa dia niantso anao nisy fotoana dia anao fotoantsika dia za miantso anao hoe zany tsy eto Antananarivo za aty amin'ny terrain za zao aty Anjorobe dia mbola zendana ihany koa za hoe raha député dia azoko ihany fa senatora zany amiko le ray aman-dreny be olona mipetrapetraka ao ambony seza fa ianao mandeha terrain. Tena marina izahay olona raha jerena ny anaty lalam-panorenana dia manana andraikitra maro. Voalohany amin'izany dia mpanao lalàna izay ohatran'ny amin'ny assemblée nationale. Faharoa izahay dia mpanolotsaina ny gouvernement amin'ny lafiny économique sy socialy. Fahatelo
manaramaso ny asan'ny gouvernement izahay ary tsy kely ndrindra fa ny lehibe indrindra hoe a dia ny fiarahanay miara-miasa any mivondrom-poka-paritra itsinjara-pahefana any a zany hoe na ny commune zany a na ny région a na ny province. Ohatrany hitantsika amin'ny sary io zao ianao tany amin'ny tany an-taniboanjo. Ye ka io zany a fandarana raha tiana koa zany a tamin'ny fotoana io zany a dia nampiantso ny be ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ako a niaraka tamin'ny conseil communaux rehetrarehetra ary ny chef fokontany. Ny antony nivoriana moa zany dia fandraisan-dahatra hoe raha te hampandroso ny faritra misy azy ny tsiraray avy a dia miainga avy eo am-potony izy io. Zany hoe miainga avy eo amin'ny commune zany a no fampandrosoana tokony nitorana azy. Ka izahay zany a dia miaraka amin'ny kabinetrako dia midina any ambany any any am-potony a manazava amin'ny vahoaka hoe zao no atao hoe fitondrana tsara tantana, zao no atao hoe mangarahara, zao no atao hoe état de droit na hoe tan-dalàna. Ka zay zay loha hevitra koa zany a no voizinay hatrany any amin'ireny vondrom-poka-paritra reny satria zay la resy lahatra fa tsy misy fampandrosoana vany eto amin'ity firenena ity raha tsy mipetraka io bonne gouvernance io na le fitondrana tsara tantana, raha tsy misy io mangarahara io. Fa raha mbola opaka foana zavatra misy eto tsy lasa lavitra isika ary raha sy état de droit io a mipetraka somatsara tsy misy azo antenena amin'ny fampandrosoana ity firenena ity ka mame ohatra izahay. Amintsika amin'izao zao zany manana commune no amin'ny 400 izahay a zay a miparitaka eto Analamanga daholo a iny faritra Manjakandriana iny zao ngamba misy anaky 5 na 6, iny faritra ny Zorobe koa misy ohatran'izay a dia Anosiala dia Antelokambobao. Zany hoe zany sy adiny koa misy koa ny premier arrondissement zay ho atomboka atoato zany ny fiara-miasa amin'izareo zany a fa mifanaraka zay fa andeha amin'ilay fitorana tsara tantana. Ie fa le safidiny ireo toerana ho alehanao ve ianao no safidy azy moa zany sa hoe natolotra ho anao le izy any Zorobe zao fantako hoe tany ianao nanao SN. Ka zay indrindra masina raha marina zany am'izay manana vice président zay a vice président ny Loholona ato Antananarivo a zay namelanay ny safidy ny toerana tianay iasana izay raha teo moa no tendrena fa tsy olom-boafidy a ka tsy maintsy nikajy hoe aiza ny toerana mety hanamora ny asa atao ka no safinidiko voaloha zany a dia ny Antanety be anaty volo a any amin'ny fivondronana Zorobe taloha moa zany distriktan'ny Zorobe a satria ny tenako dia tany nandritran'ny herintaona sy tapany nanao fampom-pirenena nampianatra tamina CEG ka naharakotika mihitsy zany hoe ny fisiko tany zay tateorina moa hita tsafa mbola tsarony le olona tany fampianarana ataoko a ary voaraiso somatsara ahako a ary nanamora ny asako fa rehefa naharahan'io commune voalohany io a dia niazakazaka daholo ny commune manodidina hoe izahay koa andriamatola olona mba raiso tatano mba aloha ianao no solotenanay a ianao ny ahanay dia zay mahatonga anahy hoe niraisiko daholo zany a miainga aty Ambohitrolo Mahitsy aty a mandra-pahatonga ny Antanety be anaty volo iny dia faharoa zany miainga eo Manjakandriana indray zany mandra-pahatonga ny Matasoa iny zany a dia raisiko daholo ny commune voafaritra ny toerana io. Ianao moa teniteny hoe nampianatra tamin'ny SN nampianatra tany amin'ny CEG ny fahafantarako anao koatra azy loha mpampianatra fa ianao moa zany ny fiofanana ataonao dia fiofanana teo karena ekonomia na hanatra ekonomia fa hatramin'izay mihitsy ianao dia tia mampianatra hitako amin'ny vavolombelona ty mpiray tanàna lazainy fa mpiray tanàna fa tsy fantako raha hainao izy aloha fa amin'ny Facebook koa zany nakana an'ity témoignage azy iray ty hoe izy a dia mpiray tanàna taminay i Ramorady zegny filazany amin'ny Facebook io a dia izy ozy a ty fianarana daholo izy mianadahy izy bavikeliny zany ny kiranina be mihitsy mention tamin'ny bac zokony mahay aikido be dia raha vao miadaladala amin'ny ana vaviny dia petahany izy zokony dia mahay mifandray be amin'ny olona izy a dia fa ato lazany hoe karana reraka manao scoubidou ny vavany olona taminareo zany fa izy nanao SN daholo zareo a dia nisy fotoana izy name cours du soir gratos ho an'ny ankizy teo amin'ny Fokotany marina daholo ve reo ary tena nisy tokoa ve satria izay a laza ohatra hoe ny olona rehefa mahita anao hoe karany io olona mahitahita be olona mpanankirenana zany ve mbola mena toerana fitondrana nefa laza hoe zay ny aingavany ambany. Tena mary ny voalazy io a tsisy iodivirana fa io no izy raha tsorona angamba dia zao hoe tao anatina fianakaviana sahirana nisy anay a sekoly ny anaranay moa tamin'izany fotoana zany a dia sekoly ny madinika tany sekoly katolika atao isotro tao a fikirizana io sekoly io zany no nanabeanay a manaritra ny 10 taona
Nianga tany amin'ny T1 io zany zany. hoe 12e moa tamin'izany hatramin'ny 3e nasona BEPC. Ary nisy fotoana misy misy fotoana amin'izany fotoana zany tsy voaloha mihitsy ny écolage fa noho nitosika nataon'ny sekoly. Voaroka ve rehefa tsy mandeha écolage? Isam-bolana tompoko dia misy fandroana, dia misy roandro 3 andro aloha, tsy maintsy mody aloha, dia miandry le ray aman-dreny mitady vola vao miverina miandry. Zany hoe nahafantatra ny toe fahasahiranana izay ary ny fokotany isanay tany ambanin'ny tanàny atao madinika atao amin'ny iveo nisy anay atao na lehibe ny atao dia tateritsaka lalàna avy eo dia izay li zany no hoe le zavatra voresaka tonga mba ekeko tanteraka hoe marina io fa nazanona zany nisy zany ataoko hoe tosika avy any amin'ny sekoly ihany nanaiky hoe na tsy voalohany écolage dia afaka nianatra dia navita fianaratra ao amin'ny BEPC zany. Le fahasahiranana ve ny tena nanosika anareo koa tao an-tsaina nareo mianada voalaza teo hoe hianatra mba hiotra amin'ny fiainana? Tena marina satria rehefa mahantra ianao dia ohatrany omby mahia tsy lafin'ny namany ka natsapy izay fa raha tsy miezaka hianatra dia anisan'ireny olona tsy hanana maizazy ao anatin'ny fiarahamonina. Dia niezaka izay dia nampiseho vokatra tsara ho an'ny ray aman-dreny nanosika ny ray aman-dreny nikaroka ihany koa zany ny fitadiavana ara-bola zany amin'ny fanampinanay zany. Fa Maradona tenenireny hoe zay nanampy ny ankizy teo amin'ny fokotany mba nambola kely dia efa nampianatra na ame cours gratuit any ankizy manodidina sy ny sisa marina zany. Classe 3e dia efa nampianatra ny ankizy ray classe tampoka gratuitement zany dia nanohy taty amin'ny seconde dia efa nanomboka nampianatra mitsikelikely ahako satria noho tsy fahampiana dia mba nisy mpianatra zanaka vazaha reny moa zany nampianariko mba nazoko vola kely nafahako nanampy tamin'ny fampianarako zany. Ary ianao tena nanomboka teo dia miasa zay mihitsy ve ny devisenao zany? Tena marina zany ny fahoriana ny fahantrana mazaka maniraka. Ny fanampinana ray aman-dreny tsy maintsy atao le dadanay tamin'izany fotoana zany dia tsy salama matetika zany dia voatery mijanona amin'ny asany izy. Ka ny fahatsapana zay natonga le fahasahiranana ve satria tsy afaka nitady vola loatra izy. Zay ny antony ny toerana niasany koa. Tena zay mihitsy nisika tena hoe saranga madinika zay ve ny angana saranga madinika dikan'izay zany ny saranga madinika no niainanay nanodidina anay dia ny fiainan'ny saranga madinika amin'ny fatafatatro tsy niaina tamin'ny mpanakarena sy mpanambola dia tsy fantatro ny fomba fiainany dia hanika any amin'ny fokotany any tena hoe nisy anahitra amin'izay to antona fanampina resana to fampianarana na tamin'ny fomba hafa ihany koa zany tany amin'ny fokotany tafona nisy anay. Ary rehefa tateoriana ataoko hoe eny efa tafakatra amin'ny fianarana ambony moa zany dia mbola misy vavolombelona renireo témoignage anankiray tamin'ny Facebook foana hoe izy nateny akatso dia niasa be fa izy tsy mba migrevy zany fa misy ny grevy dia izy misaoty tamboho ampianatra ny ankizy atria miteny hoe menary elaisany ataovy zay tafita amin'ny Madagasikara. Tena mbola marina io zao fandehany za zany natsapa fa fotoana very ny fanaovana grevy fitokonana tsy mba nanaiky an'io ny tenako dia naporisika ny namako ihany koa hoe andao hianatra tamin'izay fony zay mbola mpianatra nisy fotoana zay fa very fotoana mahery première année zay tamin'izany nisy grevy io le année blanche io taona fotsy nisy io ary niainanay io ary nafantatra zay fa fotoana very io dia efa ny tena fanatony fahasahiranana dia tsy mba nanaiky an'io ny tenako faharoa rehefa nampianatra ny tenako to amin'ny université zany nanety ny 5 taona nampianarako to amin'ny département gestion sy ny département économie dia isaka misy grevy dia miteny mpianatra hoe zalahy araroty zao fisin'ny mpampianatra zao menary aloha fa io grevy io tsy ahitanareo vokatra io. Mbola miteny manaky ny hoe nigretiany ny vahaolana dia ambony latabatra foana raha ohatra misy zatra vahana zany. Hanika nisy fotoana tany nidiny zareo ny vavadiny université io barera midy voatery nianika tamboho mandeha mampianatra mba hanaporofoko hoe io fampianarana io asa io no tena zavatra lehibe ary ho an'ny mpianatra fotoana very ny tsainarany ka na tena nampianatra mihitsy tamin'ny fotoana reny ary manafinaritra ny fahatserovan'ny mpianatra hoe tena nianika tamboho niaraka tamin'izareo handeha mpianatra. Fa ianao nefa nisy fotoana ohatra nitarika fikambanana mpianatra. Matetika rehefa hoe mitarika fikambanana mpianatra na fikambanana mpianatra mihitsy dia grevy zay ny tanjony. To amin'ny département économie moa zany no nianarako ny 7 taona dia nitondra fikambanana tamin'ny 420 700 tamin'izay moa nisy niaraka tamiko anankiroa zany ny raha moa fa Iratsika Malala professeur Hugues Johnson zay efa vahiny teto zay vahinako tato zay mirala misy anankiray fanonteno zay koa telo mirala zay no nitondra ny fikambanan'ny mpianatra to amin'ny toekareny io dia tamin'izay moa zay tsy mantarika ny mpianatra anao grevy zay
fa kosa niezika izay nanazava tamin'ny fotoram-panjakana hoe zao a mahazo ny mpianatra ary nisy fotoana tamin'izany fotoana zany a nanaovanay conférence de presse nirahana tamin'ny département rehetrarehetra to amin'ny université a mba nafahanay nilaza ny tomponay sy ny zava-misy to amin'ny université satria be dia be ny sivana tamin'izany fa afaka ny teny zay nilaza hoe appui zay mpianatra fa zay nge noavin'ity fireneny ity zay nisy zay zavatra itoko de eta teoriana ianao zany vita amin'ny fianarana zay mbola nanoina mpianatra foana izy koa ianao fotoana niasa tao amin'ny orinasa anankiray lehibe Supromad inona no lesona na inona ny ohatrany hoe lesompiainana ny sotominao tamin'ny ianao ny tantana tao amin'ny groupe Supromad voalohany aloha tamin'ny taona roa amby valopolo nanomboka nampianatra tany amin'ny sekoly klasy voalohany famaranana teto Antananarivo a tsy mahadoso miteny hoe ny dadan'ny ministre ny fampianarana amin'izao fotoana zao Paul Rabary a no talenay tamin'izany fotoana zany nandritra ny 7 taona nampianatra taranja matematika tao ny tenako dia nomboka tamin'ny taona 7 amby valopolo nampianatra tany amin'ny université zany a hatramin'ny taona 12 sy 10 fa to anatin'izay zany a nanompo enseignant vacataire satria tamin'ny taona 7 sy 900 voantso taleny io Supromad io anisany nanabevoa ny orinasa io ny tenako a ary nisy filiale be dia be tao na industrie zany na commerce zany na négoce zany na BTP zany na textile zany na resaka ataoko hoe momba ny agence de voyage tourisme zany etsetraetsetra be dia be zany le orinasa tao dia za foana moa no nasotsona foana nitondra reny orinasa reny tamin'ny voalohany a dia ny asotsona moa dia mazava nahazo be dia be ny traika efa azo a be dia be ny olona niara-nasa tamin'ny tena nahita tombotsoa fa indrindra ireo mpianatra avy amin'ny université na ny université privé na ny fanjakana zay nandalo tao amiko dia nomeko fahafahana mihitsy nanao stage ny antony dia tsotra fony zay mbola mpianatra dia sarotra be nahita stage ary nisy fotoana ary misy orinasa malagasy lehibe anankiray a nalehako nangatahako stage tamin'izay dia terem-baravarana taray dia filasana le miverina ny antony angamba niendriko angamba nijereny hoe tsy tokony miaraka aminay io a fa dia voatosy-botana tamin'izay dia nalahelo zao ka za kosa ray andro any a rehefa kazany mba manana toerana tsy manoatra an'izao matetika ve teo amin'ny fiainanao ianao malagasy a za manaiky mijaka ny sopirena malagasy manakaraprora malagasy mangataka visa rehefa ho any an-dafy nanao SN service national fa natetika ve teo amin'ny fiainanao nisy an'izay tranga zay hoe andeha dia délit de faciès milaza zany amin'ny teny frantsay nisy ve zany io a ny misy foana io a misy io na tiatsika na tsy tiatsika raha vao hitany fotsiny endrika hoe io kosa endrika karany eto mamisarika asaitsika vetivety fotsiny hoe isika eto Madagasikara ponina eto a dia mpiavy daholo zany hoe na merina ianao na tandroy ianao na betsileo ianao etsetretsetra na vezo a dia mpiavy daholo isika ohatra zay koa ny karana mpiavy fa ny fotoana natongavana tamin'ity fireneny ity tsy nitovy a tsy aritra fotsiny hoe natongavana karana voalohany taty tamin'ny andro nagadama voalohany a to mahajanga tao dia ilazana aminareo fa elany areo fa ny hoe tao moa le fanavakavana moa tsy miala amin'ny raha olombelona io a mety tratran'izany koa ny malagasy rehefa makany ivelany fa nisy io makany ivelany dia anisan'ny tratran'izay koa ny tenanay moa fa noho ny tenanay zany a na fekely ihany ny teny malagasy a dia niempotra ihany le olona hoe tsy azo ambakainy ty a tsy azo atao tsy azo tsiniaviny ty olo ty a fa atao fa nisy ihany izy fa ataoko hoe nandalo any akapa Senatora Morady Abdirasoul no vahintsika androany hotoizatsika dao zany resaka zany ary iresaka momba ny fiainanao amin'ny anteneroan-dolona mihitsy ka vaovao sy ny vaovao farany eto amin'ny firenena fa iza rehetra zany dia orina ny fakandrivotra. La beauté est la marque du bonheur. Au fond du charme se trouve la beauté. Charmel Beauté, le salon qui vous rend vraiment belle, radieuse et raffinée. Charmel, toujours et encore plus belle. Misotranao hatrany misafidy Sky One TV tonga soa eto amin'ny fandarana fasifatsy ohatra anao zay vao nanokatra ny fahitalavitranao
ny hira entsika teo dia hoe malagasy ianao, hirany Petsambava malagasy no eto amin'ny mbola latabatra eto malagasy malagasy koa vahitsika Mourad Abdi Rasoul sénatora voatendry ao amin'ny Antenimierandoholona moa samy mazava azy tamin'ny ianao voalany dia matetika ianao miresaka hoe ady amin'ny kolikoly fitantanana mirindra ohatran'ity tamin'ny gazety anankiray ity zao nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety nareo hoe bonne gouvernance et corruption zay mihitsy zany devisenao. Ie atsaroko io fotoana io niarahako tamin'ny foloan'ny Antenimierandoholona rehefa namory ireo mpiara-miasa aminay zay atao amin'ny Sénat. Tena marina zany ny antpisiko zany maha-kestorana dia anao ny assainissement ny toeran'io ametraka ny fitondrana tsara tatana na hoe bonne gouvernance hanala ny risoriso ao anatin'io toeran'io miady amin'ny kolikoly zany ary miara-miasa tanteraka amin'ny bianco izay ao anatin'izany ny filazanao an'izany ange miala tsiny dia ohatra miteny hoe nisy fitantanana tsy nety tao taloha ary nisy kolikoly be nanjakany kolikoly misy tao taloha zany ve vao nita tamin'io toeran'io zay dia efa voantsony bianco dia efa niteny taminay izy hoe reto dolo misy dossier maromaro mikasika mpiara-miasa aminareo sy ireo olona nitantana nyity toeran'ity teo aloha zany hoe naloto zany tao dia izay niezahanay amin'izao fotoana zao ho diovina tsikelikely fantasina dia zao hoe tsy maintsy bonne gouvernance misy amin'io toeran'io io Antenimierandoholona io ny filamatray dia hoe Antenimierandoholona fitaratra misy ny bonne gouvernance miroir io dia zavatra hoe moderne zavatra tsara zany hoe elany miala daholo zany maloto rehetrarehetra amin'ny toeran'io zany fa dia fitaratra izay zay no edivako zany amin'izao fotoana zao atokavana amin'izay misy anareo koa hoe nianarina efa hoe trano fitaratra koa ka tokony zay fa ianao ny teny tamin'izay hoe ao anatin'io zay evana hoe ao misy olona manana diplôma sandoka misy olona nisy ohatrany tena zay mihitsy ianao taloha ary mety hisy olona mihitsy ary ho asorona satria tsy tena ao amin'ny toerana tena nisy ve zany tao tamin'ny hatramin'ny natongavanareo tena misy zany fa nanao fanadiovana mihitsy nareo fa manomboka zay zany fa ny mahasarotra azy dia zao tena réseau no ao tao zany réseau no tao ary rehefa maka vaovao anao na information anao dia information vilana no azonao tsy mahazo ny tena hoe vaovao marina ianao tsy mahazo fahafaham-po ianao fa dia ezaka nataon'ny kabinetraka izy io efa nalefany any amin'ny ministère-ny fonction publique daholo ny dossier n'ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny Sénat ahafahana mijery zany hoe iza no ara-dalàna iza ny tsy ara-dalàna mbola any moa fa mbola milona moa fomba fampiasana eto amintsika eto raha faniriko efa vita tanteraka io io efa very amam-bolana ako miandry mivalina avy amin'ny ministère-ny fonction publique fa misy zavatra io ary efa fantatra fa dia miandry zany zay décision avy any FOP zany amin'ny fomba tokony arahana hanadiovana azy tao amin'iny feon gazety nasehoantsika iny niteny ianao tamin'ilay valandresaka io izy ianao hoe alohantsika tsy ho diso fahavalo fa tamin'ny fito efapolo sivanjato sy arivo dia mifrantsay ny fahavalon'ny Madagasikara ankehitriny ny fahavalontsika dia ny fahantrana tena marina zany firenentsika latsaka katerina hatramin'izay ny fisiny crise mifanesesizay zany tsy mety mandroso ny Madagasikara satria zay miakatra kely hitondra zavatra tsara dia averina midina amin'ny toerana ambany zany ka vokatra rehetrarehetra vokatry ny politika hoy za tsy mametsy ny vahiny misy ny ohatra hoe misy fahantrana be amin'ity firenena ity fa aloha isika aloha no jerikina isika aloha mijery hoe inona antraikitsika mpanao politika indrindrindra tamin'izao fahavoazan'ny firenena zao ka izay eo zany mahatonga miteny hoe raha iaditsika okitsika tsy ho diso fahavalo ny tena fahavalontsika tompoko dia ny fahantrana mahantra ny vahoaka midina inge nareo any amin'ireny volom-poaka-paritra tsy sara-pahefanana reny ahitanareo ny fahantrana eto moa tsy lazaiko tsony ny katrami manamany fa raha tena mijery fahantrana reo dia any lavitra any tsy manam-bola n'olona tsy manana antom-pivolovana olona ary zay ny tolomanay amin'izao fotoana zao raha midina any amin'ny terrain zay dia mampianatra ny olona aloha handeha amin'le bonne gouvernance transparence l'état des droits dia tsikelikely io zany tsy maintsy hijerenay ny fomba ahafana manampy olona reo amin'ny fanaovana groupement na vondrona satria zay mametraka amin'ireny toerana ireny mametraka vondrona be da be zay misy hoe vondron'ny chômeur vondron'ny be antitra vondron'ny vehivavy vondron'ny mpamboly
vondron'ny mpanao sport etsetraetsetra na vondron'ny mpampianatra atambatra ohatra mivondrona keny dia mora ho anay rehefa aveo zany a no mitady hevitra amin'ny fanampinan'ny olona reny fa tena aloha dia tsorona matoa mitotongana daholo ny fahampianantsika dia satria ny politika ho anahy mitorantsika azy a no natonga izao a fikorosahan'ny firenena zao a sy ny fahantrany vahoaka io zany mitolotsika io ianao miresaka hoe fahantrana fa nareo ao amin'ny anteny mirandoolona ane efa tsy ao anatin'izany tsony efa tsy mahantra tsony koa sy nareo fa nisy fotoana zao nisy fotoana nyresaka momba ny karaman'ny sénateur ny gazety anankiray dia namaly ianao hoe diso daholo tenareo fa zao marina dia navoakanao mihitsy ilay sombitsombony amin'io zao ny karama raisin'ny sénateur dia tamin'izay ny zany hoe tena filohan'ny nateny mirandoolona ke mahazo any amin'ny anao any amin'ny telopolo tapitrisa ariary any isam-bolana ohatran'izany dia nisy resabe le izy inona natonga anao hoe andeha ho valiko ty dia ho avoakako le azonao tonga tsy niteny voalohany aloha dia marina fa ngamba ny olona anatin'ny anteny mirandoolona dia tsy mahantra ohatran'ny vahoaka zay ngamba dia raha malala zay olona manampaizina daholo ake ny ankamaron'olona koa nanana ny toerany daholo hoe no namela ny toerany a ho amin'ny anteny mirandoolona ka raha ohatra hoe amin'izay lafin'izay zany a azo lazaina hoe manana antom-pivelomana tsaratsara koa izy zany a mihoatra amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny tsy laviny ny resaka iny a tsy mety koa hoe jamba mifampitatany mahantra ifampitatana mahantra ngamba tsy ho lasa lavitra aloha mba leba manamanana kosa nezaka nataony hatramin'izay koa zay indrindra fa raha mamaly anao zay ke diso angeny fahazoana roa mpanao gazety ny zavatra ny soratako iny za dia nanazava mihitsy ny tao hoe kely ny karaman'ny loolona satria tamin'izay tsy nyresaka betsaka tamin'izay name tableau ny tableau navoakan'le mpanao gazety naveriko voalohany hoe io tableau navoakanao milaza hoe telopolo tapitrisa io ny diso tsy misy an'izany ho tapitrisa ny karama raisin'ny loolona ho tapitrisa mahery kely eo tafiditra ao dao ny indemnité na logement na indemnité déplacement tsy hisy karama ro loolona koa ary mety esaka ny tenako amin'ny makestorana iady miaraka amin'ny filohan'ny anteny mirandoolona mba hanatsarana ny fahampiainan'ny loolona fa mino anareo ary amin'ny tena hoe niteti-bola ny anteny mira zany ny momban'ny ho an'ny loolona ny resako a iady ho an'ny karaman'ny loolona satria diso a le fahazonan'le teny tsy misy telopolo tapitrisa zany tsy mariny zany roa tapitrisa eo no azony tafiditra daholo ny avantage rehetrarehetra mba eritreretra hoe angamba chef de service reny amin'izao fotoana zao mandray azany fa manaiky ro loolona koa satria fantatra hoe sahirana firenena fa tsy maintsy misy kosa ny fotoana rehefa mitsara ny toe-karena tsy maintsy miady kosa zay hoe mba apetro amin'ny toerany amin'ny institution faharoany ny sénat zany a dia mba apetro amin'ny toerany koa loolona reo a fa olona manana maizazany areo e tsy manana katikataka ko tsy manana inona ko amin'izao hainao koa tsara zany tsy miady an'izany ve nareo tsy miady katikataka zay fa sa ny député nalaza be miady katikata fa mahatonga ny tsy miady ao amin'ny sénat tsy miady tsy hoe tsy mily izay a tena raha zoina ary a izahay ny tena miasa any amin'ny vondrom-poaka paritra any a mavita any amin'ny 500 kilometra any zay antony herinandro e rehefa mandeha mivoaka miaraka amin'ny kabinetra anay sy ny ekipa anay zany raha ianao aloha dia manaiky hitantsika teo mihina fa manao izany daholo koa rozaroany na diso hevitra ianao tena ny akamaroanay fantatro a dia tena midina any toerana manampy ny ataoko hoe ny mifaritra leny a amin'izay ataoko hoe fahasairana mety mianjady tapoka amin'ireny toerana reny manao olona reo be dia be ny asanay ary mila tôbila io ny tenako zao fanaofanaoko azy tsotra manofa tôbila anankiroa dia etiko ny ekipako rehetrarehetra dia miantoka carburant zay a dia ny hébergement anay a ny moa tsisy eo ny restauration anay a sy ny vola madinidika PRDM reny a sy ny fanampiana any toerana nge azadinareo e mahantra ho any eny amin'ny commune any tsy maintsy mametraka vola izahay aiza ny taranay vola ho apetraka eo a raha tsy misy vola ao amin'ny budget ny sénat zany ka zay ny antony fa le karama ka averiko faranandroany hoe tsy mandray karama betsaka tompoko ny olona fa ho tapitrisa mahery kely fanaraka amin'ny karama voafaritry ny asa-panjakana zany ny raisin'ny loha zay indrindra misy décret izy io a catégorie 10 raha sy catégorie 10 le izy a dia io catégorie io décret io zany no mitondra anay zany hoe raha tena marina tonga ny catégorie 12 na 13 misy anay a tsisy an'izany ohatra misy an'izany eny amin'ny ambaratonga ambony any a misy an'izany any ka tsy mahazo an'izay zay fa amin'izao fotoana zao aloha zahay dia manaiky hoe ao anatin'ny fahasahiranana ny firenena miezaka zay manampy ny fitondrana mba amoaka ny firenena anatin'ny fahasahiranana dia amin'izay fotoana zay zay mba tonga kosa angataka kosa hoe efa mba vita kosa ny fiandrasana
dia amin'izay izy angamba voangataka fa amin'izao fotoana zao manao zay vitanay zay atokavana amin'ny tena hoe décentralisation effective. Ianao miteny an'izany fa nisy fotoana koa tamin'ny nivorona reo hitantsika amin'ny feon gazety rehefa avy eo fa ohatrany hoe mbola misy be da be mivolan'ny Sénat tsy azo tany ho any amin'ny 3 milliards ariary 15 milliards de francs navoaka midi le izy nange asehoantsika le sara izy dia tamin'izay zany nisy wawawa be hoe manana arriéré be amin'ny gouvernement ny Sénat dia niteny moa tamin'izay ministre ny finance hoe sarotra be amin'ny feon gazety anankiray asehoantsika hoe sarotra be kosa zany fa be da be le vola tsy haiko hoe marina sa tsy marina iny zavatra iny marina tena marina dia 4 milliards no nangatanay zany satria zao tokony tena arriéré le izy tena hoe vola tokony hoazavaiko anao vetivety le izy raha tonga atao amin'io toerana io izahay dia efa nisy zany teti-bola na budget zany efa mipetraka atao zay tsy zay namolavola azy dia efa niteny zay tamin'ny voalohany io vola io avitany entrany amin'ny volana septembre io fa orinan'izay zay ho sahirana dia amakestorakana moa dia niezaka ihany zany ako nandamina atao anatiny tao nandamina ihany koa ny olona rehetrarehetra hoe andao tsika hiafy aloha dia tamin'ny volana septembre zay ny tenako no nangataka tamin'ny ministère hoe mameo 4 milliards io zay ampitany taona dia 300 millions ny azonay zay mahatoko ny 3 milliards 700 eo 300 millions ny azonay zany dia teny mbola marina io teny io nangatanay 3 milliards 700 io fa nefa rany za tsy mampany anam za anatin'ny mangaraka tanteraka 1 milliard nomen'ny fanjakananay dia namboariko io dia nanaiky daolo olona hoe miafa dia amin'ny taona ho avy atao tsaratsara koa zany zany tsy nahazo le 3 milliards 700 zay fa 1 milliard ny azo avy amin'io ve zany le nahafahana nizara fanomezana krismasy ampiasa fotrany nahita fizarana vary sy menaka ary akoho io budget io ne budget programme io dia efa misy rubrique be da be ao anatiny eo ka efa voafaritra atao anatin'ny budget kosa hoe misy kokakoka natao amin'ny réception reny natambatray dia manomenay zay kely voatsakampon-tany atao zay fampizarana tampiasa zay iderana fa dia tsy nanaiky tanteraka ny nakely azy anomenay anazy ny eken'zareo le geste ny ministre ny fitantanam-bola ny teny fa sarotra be le fangatany Sénat zany ny rasinga avoakatsika le izy azalahy izy hoe ozy ministre ny fitantanam-bola hoe sarotra tanterahana ny fangatan'olona ianao moa nyteny 1 milliard ihany no nomeny mifakazo sarina sy ministre ny fitantanam-bola tena mifakazo tanteraka izay ary mifanampy tanteraka izay l'olona ny amalolo azy dia verina hoe olon-kendre mahafantatra hoe inona ny problème amin'ny firenena ary zay tena tsy misorona rehefa miresaka amin'ny ministre ny vola teneniny aminy hoe zay nge mahina an'izao nareo nge misy an'izao ambadika eo tsorinay amin'izy dia mifanazava eo moa dia fandresy lahatra eo fa dia tsara tena tsara ny fifampitondranay eo ary mifanampy tanteraka zay anaty fa mahafantatra izay mbola tsy manana le vola le fanjakana dia mandefitra izay milo hoe mandefitra manana ny rariny misy moa ny lalàna ny loi de finance zay lanina teo nisy gazety namoaka zany indray mandeha hoe tao amin'ny Sénat dia nandeha ho azy ny fifidianana ny teti-bola mpanjakana mandeha ho azy ohatran'ny taratasy any amin'ny postra ozy izy zareo fantaniko za tsy hiditra lalina amin'ny le teti-bola mpanjakana fa hitako izy io matevina be le loi de finance io tsy haiko na firy kilao izy io ny député sy ny sénateur ave ianao nianatra économie mahay mamaky an'io angamba fa ny député sy ny sénateur rehetra ave dia mahafantatra ny zavatra ao anatin'io zao angamba ny tsara afantarinareo ao anatin'ny assemblée nationale na amin'ny Sénat dia misy commission maromaro ka samy manana ny spécialité ny daholo ireo olona nareo sy mbavambahoaka reo zany misy natao hoe commission finance économie plan aminay izay ao anatin'ny tanteraka ny tenako satria ama économiste anazy zany amakestoranà mitatam-bola dia zavatra tsy maintsy hoe atao io izahay tao amin'ny Sénat atao amin'ny antemeran-dola ny resahako mahazo manamarina ianareo fa natsonay nivorony araka taminay zany anatin'ireo fotoana nazonay ireo document reo zany ny secteur privé rehetrarehetra na ny SIM io na ny GEM io na FIV-PAMA io na ny zareo amin'ny zone France natsonay ny société civile ny agnavorony tamin'ny zavatra io natsonay koa ny avy any ambanivohitra rehetrarehetra na ny maire vitsivitsy dia nazavanay hoe tia ny mikasika anareo tsiraray avy inona ny hevitrareo
dia ny fandresilahatra to fantatra zao ny tena filana zareo a fantatray aterako moa avy amin'ny setra tsy miakina dia manohana tanteraka ny setra tsy miakina ako a fa tsy misy fampandrosoana vahana eto Madagasikara raha tsy mahazo vahana ny setra tsy miakina fa indrindra ny indostria malagasy ka teo aho zany nanao fanamarina be da be ako a mba ilazako aminao hoe tsy natsipiny ohatran'izao fotsiny io loi de finances fa nandritry ny ataoko hoe roapolo andro mahery zay zany a dia miantso olo ady hevitry telomy taona niaraka tamin'ny olona avy avelany miantso spécialiste momba ny finance publique izahay a anisan'izany moa professeur Hugues Johnson dia nanampy anay tamin'ny fotoana io a nanazava ny loi de finances io ka matetika miverimberina foana zay le hoe lalàny ohatrany hoe tsy de misy adefitra ty zao misy anankiray koa tsikera moa zany avy amin'ny mpanohitra hoe fandany lalàna ao amin'ny antemera olona ao aminareo mihitsy nyteneny hoe be da be ny lalàna lany de be da be tonga de atao anatin'ny fotoana fohy de lany be da be moa ny lalàna tany sainy fa anisan'izay ny code de la nationalité ianao to efa nanazava hoe misy adefitra any fandany lalàna fa tsy an'izany code le hoe lalàna momba ny fizakana zoam-pirenena iny a tiako resahana nisy fanovana le izy ina le fanovana ao anatiny raha oharina amin'ny lalàna hatramin'izay eny sary hitana koa ngamba de sary manangan-tanana daholo fa io iny amin'ny farany tsy maintsy misy fananganan-tanany dia zay mahatonga hoe iny sary tratanareo moa fa ny ady hevitra ngeza be eo a tsy azonareo tsy hitanareo amin'ny resaka sary ohatran'ireny a fa pesaka ny ady hevitra ao zany dia aloha dia lazaina aminareo hoe izahay amin'ny antemeran-doolona isaky ny commissionna misy anay dia tena miady hevitra ary tsy manaiky mihitsy zay raha tsy resy lahatra tanteraka zany a amin'izay avoaka ao misy fotoana zay a mametraka ataoko hoe réserve hoe ekena mety hoe arosonay ty zavatra ty a fa efa lazainay aminareo fa zao mety risque amin'io a fa ho avy zay manaraka nitsy an'io satria azadina re lalàna reny any azo ahitsy e fa meny chance angamba filazazy ny gouvernement ta hoe ndao ary fa miandry aminareo zay amin'ny rencontre gouvernement sénat dia averiny aminareo ary okitianay io amin'ny fotoana lalàna zany afaka manao proposition de loi zay a dia manamboatra an'izay fa tsy marina velively ny filazana hoe izay zany tsy mikasika an'io hiditra amin'le resaka code nationalité am'izay a zay moa ny fantanana napetraka atao a io a dia aleo koa anazava aminareo a fa ny Nations Unies zany tamin'ny secrétaire général Ban Ki-moon tonga taty zany a dia efa niteny betsaka momba an'io code nationalité io izy a indrindra fa mikasika ny hoe apatridie le olona zay tsy manana zoam-pirenena mihitsy zany dia voalaza moa fa mitaona efatra roapolo sy roa arivo 2024 dia tokony tsy misy so zany hoe apatridie zany a eran'izao tontolo zao fony io zany dia efa naporisika izy moa tominay tao amin'ny antemeran-dolona hoe afaingano io a fa be da be no mijaly a ny olona ny ambadika any a no ny etraketraky ny tsy fananana nationalité io zany ka teto toerana dia efa nisy atrikasa maromaro natrenay antemeran-dolona rehetrarehetra zany a to amin'ny antemeran-dolona atrikasa maromaro zay nahafahantaranay a ny tenant sy aboutissant n'io problème io hainy sénateur rehetrarehetra am'izay zavatra io ary mazava aminy fa faux problème zavatra io ny antony dia zao raha zoina ny apatride eto Madagasikara tsy misy isa mazava am'izao fotoana zao satria miafina le olona matahotra le olona satria raha vovoaka izy a mitady asa ohatra zany a dia sahirana tsy mahazo asa izy faharoa reo olona koa zany a orony police foana aloha dia sorony zany zavatra misy contrôle dia hoe ianao tsy manana zoam-pirenena dia voaka izy a mame vola kely aloha mba afaka ahafahana mi-circuler zany misy zany ary sénatora olona ny teny an'izany a tao anatin'ny ady hevitra nataonay raha mifahitany azy a problemena olona ray alina na roa alina io tsika nefa no fa 5 tapitrisa inona moa zay problème olona miteny gasy ro moniny eto hatramin'izay ela be zay nahoana moa tsy le resarintsika tamin'ny voalohany hoe ny diso adversaire tsika diso fahavalontsika nefa fantrany fa tsika olona koa tsika olona koa ny problème ary ny zavatra nisaritako ny saina rehetrarehetra dia hoe azadininareo fa reo olona eritreretinareo vahiny nefa sampiavy ohatrantsika rehetrarehetrareto a efa génération anakefatra reo olona reo ne misy saranga manam-bola koa dia misy saranga mantra milazana koa marimarina fa ny saranga manam-bola efa manana ny zoam-pireneny daholo zany hoe le mahantra zany reo tsy manan-kalera ao hanika ohatrany tonga amin'ny fitenena hoe basinariary fito any tsy tia mpanankarena io fa tsy takatry mantra ohatran'izay io code nationalité miala tsiny aka amin'ny tena zany fa marina zany mipetraka amin'ireo karana karana comoriana
sinoa misy tonika misy avao misy arabo Tena tsy haritra farany alohan'ny amarantsika ny ampahany faharoa misy banderole zay ry akoron-drano asantsika hoe Karano izy izy eo akaikina mosquée Karano izy izy 19e tribu de Madagascar eo na fahitanao zany. Za tena maneky an'io raha tena izy zany a foko valame folo zany no zarana n'ity fireneny ity a misy resaka politika moa to ambadika atao moa misy olona misy to aminay nanazava hoe première république nge no nametraka fepetra tamin'io a nisy antony tamin'izany hoe reto olona akoatra reto ny sinoa le sinoa taloha resako zanantany a satria le sinoa vaovao koa tsy izy rehefa miresaka code nationalité isika aloha balizy ba fierana tsara izy faritana tsara hoe reo olona zay ny ray aman-dreniny de efa teraka teto talohan'ny fahaleovan-tena reo no eritreretina le hoe apatride reo no avotany fa le olona tonga taorinany fotoana koa taorina fahaleovan-tena ohatra da amiko azo jerena ihany angamba fa tsy reo mamaiky fa le olona zay to hoe fa génération efatra izy ny teto tarana reo be da be ny tsy saherana ka io io le to hoe slogan taony io aza tianareo rehefa mandeha izahay makany amin'ny lameka ohatra manao fahafivanana masina ny drapeau etnienne iny tsy drapeau karaha zany karaha zay tsy mana drapeau indianina ko drapeau malagasy iny fakahitana rehetrarehetra any rehefa misy rassemblement aiza satria amatapisa ny olona mivavaka any de tsy fakahitana azy ny akanjo fotsy be daholo de le drapeau nasakana de iny drapeau de Madagascar zany hoe karaha neto Madagascar tompoka de tena fier amin'ny hoe mahamalagasy azy tena mirege izy malagasy izy nareo mpanankarena misy eto amin'ny toerana reto na tianareo na sy tianareo any ivelany any koa gasy reo ary makalaza mahagatsy azy izy azontsika toy zany zay resaky zay rehefa avy eo mbola eo ihany moa mivahintsika Morady Abdi Rasoul loolona lolo Madagasikara iza rehetra zany de ohatran'ny fakandrivotra. La beauté est la marque du bonheur. Au fond du charme se trouve la beauté. Charmel Beauté, le salon qui vous rend vraiment belle, radieuse et raffinée. Charmel, toujours et encore plus belle. Fandarana no arahinao izao fasafasa eto amin'ny Sky One TV ny vahintsika dia sénateur Morady Abdi Rasoul irahentsika teo iramaly eo hoe tany mpianarana zany gisitra fandrika nefa ny lasa ministra ianao nianatra ve nianatra toekarena teny Akatso zao lasa loolona mety aniro ministra zany ve mety tianao ve zany raha marina ny toerana loolona no nitsiriritiko sa ny antony de tsotra tehidina tany apotony zany hoe zany raha mifaniriko de mijanona loolona ihany ka satria resaka toekarena foana zany resaka fampandrosoana nisy vaovao nisy gazety tany ivelany Les Échos fantatrao satria anao économiste gazety misana toekarena teny izy hoe ilay fivoriam-ben'ny francophonie teo izy dia manamarika ny fifoazany Madagasikara amin'ny lafiny toekarena tovihevitra amin'izany ve anao satria ny olona zany mbola miteny fa inona moa zany ny azontsika tamin'ny francophonie iny tena marina tokony hiderana manokana ny fitoram-panjakana na vita ataoko hoe ny fikarakarana niny sommet maromaro reny tsy ny francophonie fa ny komiza koa teo aza dinareo zavatra sarotra ny manao zavatra ngezo ohatran'ireny ary ataoko hoe fa tokony mahay misitraka daholo tsika rehetrarehetra hoe mety reny ho an'ny firenena satria be da be nge ny retombe amin'ireny raha olona mpahay toekarena de mahafantatra hoe ny événement ohatran'ireny dia misy fiatraikany foana amin'ny resaka ara-toekarena hainao koa tsara fa be da be ny artisan nahazo tombontsoa tamin'ireny be da be ny olona nahazo asa nanao fanamboarana rehetrarehetra fotodrafitrasa rehetrarehetra reny ny mpitondra tômôbila ny hôtely etcetera maromaro ny tahaka reny raha zany zany no antaninareo fa reny no afana miserasera reny no afana mampafantatra ny firenena eran'izao tontolo zao ka ho anahy reny tena raha momba nisy sommet ohatran'ireny tamin'ity firenena ity
aleo kosa aloha apetraka amin'ny toerana tsara mihitsy izy hoe nity fitondrana ty kosa mitondra an'io ny apetraka foana masy hoe mifantrana avoaka ny fantrana avoaka structurel fa tsy conjoncturel. Donc ça n'est solution structurelle koa menazy. Zay mahatonga an'le hoe projet vahaolana maharitra le projet structurel resahan'ny filoham-pirenena isaky mandeha izy. Fa ny zavatra ohatran'izao conjoncturel le événement ohatran'ireny dia mba miezaka. Ny moa zany ny fahitako azy hoe tsy maintsy misy foana ny fanakanany amin'ny fireneny ary ilaina fanakanana fa ho anahy manokana matoy mahita karenana dia milaza aminao fa ny serasera be dia be ohatran'ireny reny organisation ohatran'ireny no ahafahantsika mampafantatra ny firenena ahafahantsika zany mampandroso ty firenena ity. Ianao moa ny teny hoe misy foana ny kihana taorinan'ny fivoriam-ben'ny francophonie dia nisy fankanisa tany Paris ny ona tamin'ireo mpamatsy vola zay nazahoantsika fampanantenana 10 milliards 10 milliards mihoatra euro sa dollar tsy hitako zony dia talohany iny dia ohatran'izy mivavaka daholo mpanankiana enganeka tsy azo ninona avy any rehefa nahazo dia niteny indray hoe zay vitanay mitantara an'io ty zao ohatra ny tamin'ny fiangazana anankiray nidiniky ny fanavotam-pirenena zay mpanankiana mahavaivay dia niteny izy hoe zay manana fandarana asa azahoana an'io 10 milliards de dollars io ary zareo amin'ny farany io amin'teny misy fitenena misy filazana io amin'io fiangazety hoe zay dia vonona hiara asa amin'ny fanjakana amin'io zany nefa zareo moa zareo aloha mpanohatra mahavaivay dia nisy koa anankiray hafa fikambana anankiray koa zay mpanohatra koa émergence anteny izy hoe izay ny nalaina tahaka fa hevitray daholo reny nazahoana an'ireny ary hitory mihitsy ary zay fa manao plagia amin'ny fanjakana fa hevitray daholo nazahoana an'ireny 10 milliards reny hevitry ny émergence ahoana ny fahitanao an'izany ary inona ny vakiteny azo atao momba ny fahazahoana an'iny 10 milliards de dollars iny. Voalohany aloha ny firenena malagasy amin'izao situation misy azy zao ny économie misy azy zany dia tsy maintsy mila fanampiana na fanampiana vatany io don zany na investissement avy any ivelany any mila financement antsika zany ny financement local tsampy ngamba ny économiste ray mafantatra fa ny épargne local tsika dia nampahany loatra tsy afahantsika manao zavatra betsaka io dia tsy maintsy zany fitopolo isan-jato tsika tsy maintsy mimetera amin'ny any ivelany zany hoe tsy maintsy ilaina io tsy maintsy mindram-boly tsika ohatran'ny firenena rehetrarehetra amin'izao tontolo zao mba tokony milasika io izy firenena tsy mitrosa amin'izao fotoana zao dia efa tafita tsy marina zany fa tsy maintsy mila vola famatsim-bola avy amin'ny velantsika ahafahantsika mandroso le 10 milliards mahery resanao tao tokony sarahana roa izy io voalohany misy le 4 milliards mahery iny zany iny le hoe investissement privé iny financement privé iny ho an'ny avy amin'ny investisseur privé zany iny dia zareo misy zany manapa-kevitra amin'ny fotoana hita fa mampety azy satria azadi ino fa misy foana le problème na environnement na climat des affaires zay tsy maintsy fijereny zareo ka eto zany dia misarika ny fitondrana mahefa hoe esaka lehibe atao an'ity fireneny ity ny mikasika ny sécurisation d'investissement amin'ny ankapobeny zany hoe na fametrahana ny code des investissements zany ny indrindrindrindra ny problème atsika amin'ny resaka fitsarana zay ataoko hoe hatramin'izao dia tena manahirana tokoa satria tsy mame fahafapo mihitsy ny mpamatsy vola na ny reo investisseur rehetrarehetra tonga eto tsy manana ny rariny izy tsy mahazo ny rariny izy mametra-bola ka rehefa mipetraka tsara vita ny fanjakana tsara zany mametraka ny réglementation rehetrarehetra mikasika ny investissement eto Madagasikara dia arabasoraba tsara fa io investissement privé io no aingana mamokatra aingana mamiasa aingana ahafahantsika mahazo classe moyenne be dia be aingana fa ny firenena zay tsy misy classe moyenne anie dia tsy afaka tsy mandroso ntsika moa zao bipolarisation des classes zao mpanakarena isekilany dia manitra etsy andaniny kely fotsiny ve ny classe moyenne sa tena tsisy miaina be izy io fa tany amin'ny 2006 tany efa nomboka nanana classe moyenne ny tsara ny classe moyenne tsika ny tombo nisany fa taty amin'ny 2009 fa dia lasa noho ny crise zany dia ny rasy tao ny fahampianan'olona misy raha teo koa moa ny inflation sy namany reny problème reny zany ka reny zay zany mikasika ny 4 milliards voalohany miankina am'izao ho avy io raha ohatra isika no mahay zany mandray tsara ny ataoko hoe ny code des investissements zay ho apetrakantsika mahay mandray tsara reo vahiny reo reo mpamatsy vola reo reo investisseur reo dia mazava loatra fa zay mantsy anisany amin'le hoe climat des affaires mantsy io resaka stabilité politique io tena zava-dehibe io ary ny fisian'ny senany aza tinonareo fa
mampisy ny stabilité politique io e. Ka tokony amafisina fotsiny ny ataoko hoe ny ampaindain'io Sénat io a dia mino fa assurer zay lafiny ray zay. Faharoa momba le 6 milliards mahery d'euros zany zay avy any amin'ireo mpamatsy-bola mahazatra zany Banque mondiale, FMI, Union européenne bady sy namany. Ireo ny aloha zava resaka hoe misy miteny matsy hoe ino moa tombontsoa azontsika amin'io miankina amintsika io. Rehefa volony isika ampiasa ny voly io anjakatsika mameny programanasa aloha. Zay ataontsika hoe priorité amin'ity fireneny ity dia ny agriculture zany. Azadinareo fa mahery ny 80% ny ponetany tany-tsapam-boly daholo hoe mahantra. Any zany ny ezaka ngeza be atao. Tafiditra ny resaka lalana azadinareo fa raha vao tsy misokatra koa ny lalana reny ny acteur ny économie reny ka tsisy reny tsy andeha économie tsy afaka ifamezivezy ny entana sy ny olona dia ataoko hoe sasaponany ny ezaka atao. Ka io resaka agriculture any ataoko hoe ho anahy zavatra lehibe indrindra dia ny lalana. Zay anjaka fanjakana manao zay. Dia reny le hoe projet structurant reny amiteraka zavatra be dia be orinao fa tsy projet anankiray fotsiny. Reny fotodrafitrasa momba ny fandehanany momba ny rano sy ny rehetrarehetra reny dia satria reny lakan'ny rano sy ny namany reny zava-dehibe reny. Ilainy reny satria reny mahatonga le vokatra azo ara-dalàna. Fa eo amin'ny environnement koa isika tokony mitandrina satria efa mieraso ny tontolo iainantsika, hainareo tsara ny problemana ny changement climatique zay tsika ny tena iarany, zao tsika tokony manao ezaka ngeza be. Reny vola reny tokony mandehany. Fa ny secteur privé no mampiasa ny volany any amin'ny privé mampandroso le firenena. Fa tosika zany ny avy aty amin'ny fanjakana fa reo vola reo tokony nampiasaina ara-dalàna, tokony misy rafitra vaovao tokoa napetraka, misy fisipika vaovao apetraka raha ilaina hoe tsy voatery isika mitatana an'io e. Fa olona azo antoka nampitatana an'io voly io ohatra zatra mitrangany eran'ny Afrika amin'izao fotoana zao any Togo anao zao miasa ny lehibe la douane any tsy togolais fa rwandais nalainy. Mba ilana amin'le satria mpiavaka avana daholo ny anatin'le kolokolo manamany dia miakavahiny izy. Fa misy fifanarana maty-paika eo mazava tsara amin'ny andan'ny sekilany dia mampandeha zavatra eo. Ka mety mahatsara zavatra hoe mety tsika ny toran'io fa mety misy organisme anankiray hafa no ampendraketina ny fitantanana reny vola reny ohatra dia mandeha io. Fa nazana zany ny Banque mondiale ny FMI dia tsy ameny voly io raha tsy manaiky ny conditionnalité eny zany hoe fomba ahafahantsika mamerina n'ireo voly reo raha androany. Azadino fa taux concessionnel reny zavatra reny. Amin'ny taux concessionnel zany hoe ambany dia ambany zany zana-bola aloha dia ela dia ela koa ny fandoavana azy reny ny ilain'ny firenena reny. Ary tokony manosika mihitsy tsika mitondra hoe rehefa mitrosa dia reny 35 ans 40 ans reny alaina dia amin'ny zana-bola 0,2 na 0,5% reny zana-bola alaina ilain'ny firenena io. Fa rehefa miodina ny toe-karena dia hazo ola betsaka koa ny fanjakana ahafahany mamerina ny voly io. Fa ny toe-karena tsy maintsy atao izay hampandeha ny toe-karena io zany. Ianao moa teny hoe ny fambolena sy ny lalana izy teo ny tena mila atosika amin'ny mampahay toe-karenanao. Izay ve zany nohatry ny loha laharam-pamehana raha te-hampandrosa Madagasikara sa hoe azavaiko aminao aloha izy. Secteur primaire hatramin'izay zany raha ohatra manaraka ny rafitra capitaliste masa rafitra rahantsika libéral dia miainga tamin'ny secteur primaire foana ny andohan'ny fampandrosona tany amin'ireny tany mandroso amin'izao fotoana zao reny. Efa taloha be zany. Taloha. Dia avy eo reo zay tsika manana ananantsika daholo ny arena na ny tany ambolena zany na ny olona etsetera vahoakantsika mbola any ambanivohitra daholo dia miainga any tsika rehefa mavita mamoaka surplus de production zay tsika avy any. Zao reny problème. 20% ny population tsika any ambanivohitra nefa mbola manafatra vary any amin'ny 200 000 na 300 000 tonnes tsika isa-taona. Tsy rariny zany. Io ny vahana voalohany io tsy maintsy manao culture industrielle tsika. Miala amin'ny culture amin'izao fotoana zao roa na 3 tonnes isaka hektara tokony tonga any amin'ny 10, 10 na 12 hektara 12 tonnes isaka ny hektara tsika. Natoravana amin'izay dia ny investissement atao amin'ny toerana io. Zay mahatonga amin'ny teny hoe rehefa misy ambom-bava ao rehefa voky ny vahoaka dia andeha ho azy koa ny famponany. Ka osaka rehefa voky ny vahoaka dia ireo ny kisaka akany amin'ny secteur secondaire zany hoe zavatra vokarintsika any amin'ny secteur primaire rehetrarehetra resaka tsy ny vary any mety ny voankazo
zay natokatoravana miditra amin'ny hoe agro-industrietsika rehefa avy eo hatramin'izao zao a raha mahita ianareo ary maminatra mankanesy ny grande surface nareo reny ino moa tisy teo reny boaty misy an'le jus de fruits manama reny avy any Egypte avy any France avy any Chine manamany isika eny efa manana manga manana letchi manana poma manana voankazo rehetrarehetra koa nanantsika daholo a de efa tsy ahoditsika eto a tsy misy orinasa manodina azy eto ka hoy aho hoe faharoa zany ilana amin'ireny importation be da be reny zay a ataoko hoe mahatonga ny hémorragie de visika nge lany amin'ireny tsisy contrepartie reny valeur ajoutée reny nge tany velany zareo namokatra azy eto isakilany a ny industrie locale tokony atosika na tsika manangana industrie vaovao zany a famporisana ny tanora be da be tsika reo zany de reo industrie locale reo zany nanodina reo vokatra avy amin'ny secteur primaire rehetrarehetra reo a de am'izay produit fini produit efa élaboré ny produit zany aondratsika ny velany amitsika am'teny zao ny mbola la vanille brute girofle brute nandefatsika nefany a vitatsika essence de girofle essence de vanille be da be ohatra hoe misy industrie eto ka eto zany de misarika ny sainy ny fanjakana mahefa afa nyteneniko eto amin'ny rencontre ny gouvernement sy ny sénat hoy aho hoe azadinareo fa eran'izao tontolo zao de misy ny atao hoe protectionnisme intelligent na reo G20 ro ary a misy document manamarina zany de manao protectionnisme inko isika ane mianakendry tsy manao protectionnisme la réunion fa manan'le octroi de droit de mer iny izy a ka important be zany mialatsiny mbola moniny fanazavako a hoe important be zany le hoe ierovana reto industrie locale reto intelligemment hoy a satria tsika efa nanao signature na convention miaraka amin'ny COMESA, SADC, COI reny tsy azo elany fa misy fomba hafa afana manampy ny industrie tsika tokony industrie tsika no mivoatra aloha tendance am'izao la mode am'izao de fialana amin'ny protectionnisme ny protectionnisme dia misy hoy a fisokafana amin'ny tsena iraisana raha zao ny la mode fa ny anatin'ny firenena tsirairay de samy mijery ny tombotsoany ho an'ny orinasa ao aminy ny tsika zany mbola tsy tonga ao am'izay za mino fa marefo ve marefo fa ministre vaovao vao tonga am'izao fotoana zao io a Sabany Nourdine moa kasy tena Sabany Nourdine mahatoky a fa mahafantatra tsara zay zavatra zay izy a ary ezaka nampy ny industrie locale ary iady indrindrindrina amin'ny atao hoe importation sauvage ianao moa mpahitoekarena tsy vitany hoe mandinika fotsiny sy mampianatra fa miditra mihitsy amin'ny toekarena satria ankehitriny ao amin'ny lafiny fizahantany nandeha tany tamin'ny herinandro ny tany amin'ny toerana iadidina manana hôtely ianao journaliste domaine de médias ny Mantasoa inona tonga an'izay hoe za andeha hanao fizahantany hiditra ao amin'ny sehatra fizahantany io misy koa izao sariny tsara tarehy io aloha misy natao hoe kisendrasendry rehefa anjaranao io a de vitanao tsy manieritreritry aloha de tsorina aminareo zany fa nanana occasion tena zany niasa tamina agence de voyage sy hôtely hôtel de France sy namany fa tsy toantansaiko hoe na hôtely zany fa vokatra ny kisendrasendry io a dia nisy toerana malalaka teo a dia nandeha tsikelikely eny fa indrindrindrindra fonjanam-pianatra any amin'ny université de nampianatra hoe mandehana any amin'ny entreprenariat zany hoe aza miandry asa any amin'ny fanjakana nareo a na miandry asa any amin'ny privé fa mamorona asa de zay anton'izay zany aho zaka name ohatra hoe io misy nakiray amboariko io sarotra io tsy manambola fa jereo fa vofitako io ray andro any de ny fahitazana namorinasa ianao zany namorinasa be da be fa hatramin'izay anao niasa tamin'olona hatramin'izay a dia mpiasan'olona foana ako fa zao zany mba mampiasa olona ndray zao misy ohatra ny vahintsika androany a de loolona senatora Mourad Abdirasoul tafatafa sy dinika amintsika teo amin'ny lafiny toekarena sy ny sisa vita mifandarantsika asany inona ny teny farany tianao ampitaina ngamba voalohany ngamba de misaotra nareo tato amin'ny télévision Sky One zany nanasanay satria mba ahafahanay zany mba manazava ny asa zay nampiandraiketiny ny filoam-pirenena aminay zany hoe mikasika ny mahalo olona fa indrindra ny mahakestora zany satria azadino fa io Sénat io a dia tsy maintsy atao modely io ray androany dia mba misy tache d'huile ao mba hoarahany ministère rehetrarehetra zay zavatra ataonay eo a zay tsy miteny hoe tsy miasa ministère sanatry vavaladinilela fa mba miezaka sy no zavatra tsaratsara zany mba ho tafiny hafa zay voalohany faharoa
ny asana olona dia any amin'ny vondrom-paokapakitra tsy zakam-pahefana indrindra ny commune mame ohatra koa ny tena anay am'izao fotoana zao a amin'ny fandehanana any isan-kerinandro any isan-kerinandro tsy maintsy makany misy hoandro aleny any a mba ahafahanay zany mijery ny zava-misy aloha ary indrindra manampy ny mpitondra any zay ninona fikekeviny na timizy na mapary izy na HVM izy na indépendant izy a dia ampianarinay ny vahoaka hoe ireo ny olona laninareo tato amin'ny toerana ty a dia ampinay olona reo mba hahavitan'ny programme lasany satria rehefa vita ny programme lasany dia tsara fahampiananareo ka zay lafin'izay nataoko hoe isorako anareo be da be a mba nafahako namela belatra nataoko hoe amin'ny ampangovanginy any azy zay lafin'ny zavatra rehetra zay zany a fa maniry amin'ny fotoana manaraka hoe mba ilaza bebe koa zany a momba zavatra ataoko sy ny kabinetrako ray mantolo a any amin'ireny vondrom-paokapakitra rehefa nitazona dia hoe tsy maintsy tafapetraka ny bonne gouvernance ny transparence any amin'ny asa rehetra toany sy ny état de droit zay antoka isiny ny fampandrosoana izay ny lava izay ny fohy hoy ny fitenenana misaotra antsika nanaraka hatrany Sky One TV misaotra antsika mpanaraka tsy tapaka ny fasafasy ary misaotra indrindrandrindra koa ny mpampiakanjo anay androany dia monsieur Tina ao amin'ny pavillon Analakely pavillon 429 mara-piandry fandahara manaraka dia Sambara Daoly ary endre tsara veloma